sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Tompo miantso anao aho ka valio, atongilany ny sofinao ka enoy aho, ambeny tony anik'Andriamaso aho, alofy ao ambany elatro. Salamo 1:10. Miarahaba tsika jiaby zay mankafy magnaraka tsy tapaka ny radio Fagniry, ary miarahaba karazany koa antsika tratran'ny Alahady 7 tsotra mandavantaogno amin'ny taogno di zay andalignantsika misimisy kokoa ny finoagnantsika. Mba ho fandalignana zegny finoagna zegny amezan'ny eglizy lohahevitra atsika mahareta agnaniny soa. Ampianarina atsika amin'ny fanaovansoa. Ampianarina atsika amin'ny faharetagna amin'izegny fanaovansoa zegny. Horegnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika ny famaboasagna io lohahevitra io. Arahiny fampianarana archevêque Ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ndao ary ho tandrignasantsika ny tenin'Andriamanitra. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra vaky teny masina voalohany boky ny Exode. Tamin'izany andro zany dia nandroso Amaleka hanafika ny Israely tao Rafidima. Ka hoy Moïse tamin'i Josué, mifantena lehilahy ianao dia andeha hiady amin'ny Amaleka. Izaho kosa rapitso hijoro eo an-tampony avoana, mitana ny tenin'Andriamanitra ao an-tanako. Dia nataon'i Josué izay nandidian'i Moïse azy, dia niady tamin'ny Amaleka izy. Fa i Moïse sy Arona ary Iora kosa niakatra teny an-tampony avoana. Raha nasandratry Moïse ny tanany dia i Israely no nahery, fa raha nitambositra kosa ny tanany, i Amaleka no naomby. Noho ny efa vizana ny tanan'i Moïse dia nakavato izy ireo, nataony teo ambaniny dia nipetrahany. Ary Arona sy Iora kosa nanoana ny tanany avy ankilany avy, ka tsy niketraka intsony ny tanany mandrapilentiky ny masoandro. Dia resin'i Josué tamin'ny lelatsabatra i Amaleka sy ny olony. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Izay manaraka tsy mba mandeha amin'ny entona. Tsy mba mandeha amin'ny entona. Ary izy ny fahazavana sy fiainana
amilalana eny tiba mandeha aminesina farizany fahazavana sy fiainana amilalana Niandrana tendrombohitrany mahasoko avy aizany novotongisany vohoziko avy any amin'izy tompo reny vohoziko fa izy nanao ny tany sy ny lahanitra Arisy amelanao usulah afaka Sadir sisumbia turi famia amina Tukuti sumbia turi na rende mana Pamiambina Israeli reni turumpuni Nitumpo miayanao amindia alina Nitumpe wanilanao kamia amina Masoandro ny atoandro tsy afaka hisopatra Ny volany alinao ka tsy atao volana Tsy voalozy anao fa amenany Vola vitranao ny roky sy ny aretina Miambina anao mandroso sy miverina Ny tompony tokarizy tsy mivadika Isarako lalandava reny tompoko Ny raizana nanganay sy mitsilivina Ny zanaka hazavana mahaveverona Naniraka ny fanahy mahasambatra Izay manaraky, izay manaraky Tsy mba mandeha aminesina Tiba mandeha aminesina Farizany fahazavana sy fiainana amilalana Tiba mandeha aminesina Farizany fahazavana sy fiainana amilalana Taratasy faharoany masinday Paoly apôstôly ho an'ny Timote Ry zanako malala mahareta amin'ny zavatra ny anaranao sy azonao antoka fantatrao lay nampianatra anao sady efa hatry ny fonombola zaza ianao no efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena noho ny finoanan'i Kristy Jesosy satria ny soratra masina rehetra avy amin'ny fanolovan'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fananarana ho fanabeazana amin'ny fahamarinana mba ho lavorary ny olon'Andriamanitra sy ahavanona azy amin'ny asa soa rehetra izao no angatahako aminao eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny andro hahatongavany sy anjakany mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana manitsia mananara mampirisiha amin'ny mpandeferina sy amin'ny mpahaizana mandrakariva izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra Masintenin Tompo Alleluia maere Alleluia Masintenin Tompo Masinye maere Alleluia Masintenin Tompo Alleluia, Alleluia, Masintenin Tompo.
evanjely masina nosoratan'ny Masindalioka ao amin'ny toko 8. Tamin'izany andro zany, i Jesosy nanao fagnoharana tamin'ny mpianany momba ny tsy maintsy ivavahana lalandava sy amin'ny paharetana. Hoy izy, tany amin'ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy matahotra n'Andriamanitra sy tsy mena maso olo. Ary tao amin'izany tanàna izany koa dia nisy mpitondra tena anankiray nankao aminy matetiky nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay miady amiko. Fa tsy nanaiky naoviagna izy, kanjo tamin'ny farany, dia hoy izy anankampo, na dia tsy matahotra n'Andriamanitra azaho sy tsy mena maso olo, dia manahirana ity mpitondran-tegna ty. Ka omeko rariny izy mba tsy verimberegnany mandrakariva anorosory ahy. Ary noy hoy ny tompo, izay lazain'ny mpitsara tsy mariny. Ka Andriamanitra ndreva no tsy agnome rariny ny olompinidiny izay mitaraigna aminy andro manaligny, ary tsy alaky amonjy azy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny engana izy ireo. Kanefa rehefa tonga ny zanak'olona, moa mba ahita finoana eto ambony tany izy. Izany ary kankalazontsika ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana malala, raha tamin'ny alahady lasa teo sika dia nibanjina manokana ny finoana izay hitasika taratra tamin'ny Naamana, izay raha niditra tao amin'ny ranon'ny Jordana izy dia nadio ary nanjary niverina tamin'ny toe-batany teo aloha, ary nahitasika ihany koa anireo marary hoditra 10 lahy izay nosotranin'i Jesosy ary nidiovin'i Jesosy fa anankiray ihany no nasiaro nakasitraka an'Andriamanitra. Ary tamin'ny alahady lasa teo ho famitinana an'izay rehetra zay dia nasongatsika fa ny finoana velona ho isika dia mitaky faharetana, raha mitoetra amin'ny finoana tokoa isika dia ao anatin'ny finoana ka manompo io finoana io koa toetra ny finoana velona. Ary raha manompo ao anatin'ny faharetana isika manatanteraka ny sitraka Andriamanitra dia ova ho sara ny fiainantsika. Ka amin'izao volana Oktobra, volany manokana ny misiona ho isika, anirahanantsika, andalinatsika sy banjinantsika ny mahamisioneratsika. Vita batemy aho ka iraina ho misionera dia mandinika manokana ny finoana isika mba hahatonga asika ho tena vavolombelona ka zary Kristy mpiarabelona amin'olona. Ary ao anatin'izay volana Oktobra zay ihany koa no ibanjinantsika ny volan'ny Rozery, ka ny volan'ny Rozery dia ibanjinantsika any Masin'ny Maria, andiniantsika miaraka amin'ny Masin'ny Maria ireo mistery famonjena ao antsika anehosika an'izay finoana zay, finoana velona fa sy hoe finoana sentiment na resaka sentosento fotsiny, fa hoentina miatrika ny fiainana, fampitraofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka hahatonga atsika ho EOV, Eglizy olona velona ho isika, ary hahatonga atsika ho mpanorina Eglizy tranoben'Andriamanitra, ka ahatonga asika tokoa ho tena misionera eo anivon'ny mpiarabelona amintsika, ary dia mampiditra asika ihany koa amin'izay fankalazana ny kongresy eukaristika izay ankalazaitsika amin'ny tanao avoka ny fidianansika an'ity taona ity ho taona misionera ho isika, ka i Masin'ny Maria no modely ho antsika amin'izany. Ary eo reo mpiaro manokana ny afafi dia i Masinday François Xavier izay tena
mitory ny vaovao mahafaly amin'ny toerana zay sarotra indrindra tamin'izany fotoana zany, ary i masimbavy Tereziny Jesoa zazakely zay mpiaro ny misiona ka italaosika androsaka orandrozy mandrakariva ho antsika mandritra n'izao fanomanantsika ny fankalazana ny fahazataona ny afafi, ka anatin'izay koa no ankalazantsika ny kongresy eukaristika. Ka amin'izao alahady 7 mandavataona izao ary dia asain'ireo vakiteny anankitelo sika andinika bebe kokoa momba ny vavaka, ny anjara toeran'ny vavaka, ny sy maintsy ivavahasika ary andinisika koa no mety ho vokatry n'izay vavaka zay eo amin'ny fiainantsika. Io koa dia azo lazaina fa kritera fototra anankiray ihany koa mikasika ny finoana, araky ny averimberisika matetika dia manontanytsika hoe ahoana ny ahafantarana fa manana finoana velona, dia nambarantsika fa velona ny finoansika raha manompo sika, ary modely ho antsika amin'izany hoe tsika imasin'ny Maria, ary finoana velona ny finoansika hoy isika tamin'ny alahady lasa teo, raha manana faharetana tsika amin'izay fivelomantsika ny finoana izay, ary dia eo ihany koa dia manana modely sika dia imasin'ny Maria, satria teo apototsy ny azo fizaliana izy no niatrika n'izay Jesoa zay nanolotra ny ainy, ary dia izay ihany koa isika sy maintsy manana faharetana. Ka azo lazaina fa tena kritera fahatelo ny vavaka no anehoantsika fa velona koa ny finoansika. Raha sy mivavaka isika dia finoana sy velona zay finoansika izay. Ka indrindra ary no asain'ny eglizy amin'ny alalan'ny reo vakiteny telo arosiny amin'izao alahady 7 zao. Enosika amin'ny vakiteny voalohany bokin'ny Exode, ny tantaran'ny Moizy sy ny vahoaka, ka nahitasika rehefa sy asandratry Moizy ny tanany, zany hoe tsy mivavaka izy, dia resy Israely. Izay koa isika raha sy mivavaka isika dia sy amokatra ny fiainantsika, ny fiainana mahazanak'Andriamanitra sika. Ka fampianarana velona ho antsika ny vakiteny voalohany zay vondrenesika teo. Ka izay indrindra no mahatonga antsika ary andinika ny hoe inona marina moa no anjara toeran'ny mivavaka ho antsika. Matetika isika dia mitodika amin'Andriamanitra, mikasaka azy ary dia mitalao aminy, ary zay tokoa ny vavaka. Kanefa sarovy re kristiana havana, na dia marina aza fa fitalahoana ny fahasoavan'Andriamanitra ny vavaka, ary avy aminy no ananantsika ny hery rehetrarehetra hoentintsika mamakivaky ny fiainana, na dia eo ihany koa aza ireo fizaliana, dia fataro ry kristiana havana fa tian'Andriamanitra anana fo mampanahy misy azy isika. Zany hoe isika rehefa mivavaka dia mieritreritra fa ahazo ny fahasoavana, fa ny zay tokoa ahazo ny fahasoavana fa ny tena ny tadiavin'Andriamanitra rehefa mivavaka isika dia izy no mandray atanana ny fiainantsika, ka zary fitaovana hoentiny anitarana ny fanjakany isika. Izany hoe tian'Andriamanitra ny foa mampanantsika sy ny fiainansika manontolo ho azy, ka amin'izay dia izy mitondra ny famindrapony amin'ny alalantsika eo amin'ny mpiarabelona, ary zay no vavaka, ary zay no mahatonga azy hoe finoana velona. Ampiasainy zany tsika, ampiasain'Andriamanitra no ny vavaka ataotsika anambarany ny fitiavany, miasa ao amintsika Andriamanitra, ka afaka manova ny fiainantsika izy, ary dia sika manjary mitondra ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny mpiarabelona. Raha ny marina zany dia Andriamanitra ny tena mitady isika, ary mety sy apoizitsika zany zavatra lazaiko zany, fa amin'ny alalan'ny vavaka dia Andriamanitra miombona amintsika, ary raha ao amintsika
ny Andriamanitra dia miova ny fiainantsika ka ho entaniny fanan'Andriamanitra isika dia zary fitaovana ampiasainy eo amin'ny manodidina isika. Izay no ambarany Masindahapôly ao amin'ny vakiteny voalohany, oko ho lavorary ny olon'Andriamanitra ary vonina amin'ny asa soa rehetra. Raha manenika ny fiainantsika tokoa ny vavaka dia manana faharetana isika ary manompo, ary rehefa manompo zany dia mivelona an'izay mahazanak'Andriamanitra asika izay. Ary zay nolazaisika matetika hoe manao ny asan'Andriamanitra isika, ka amin'izay fotoana izay Andriamanitra anao ny asa asika, ary zay no vokatry ny hoe finoana velona, ary zay ny atao hoe mahamisonera asika, satria vavolombelona n'Andriamanitra isika ary dia zary fanilo sy fahazavana eo amin'ny manodidina asika. Ary dia zay ny fotom-pampianarana ao amin'ny vakiteny faharoa ambaran'ny Masindahapôly amin'ny Timote zanany, ka izay indrindra aoka isika ary anaiky andray an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ka inona ary ny atao mba hahaizantsika andray an'Andriamanitra dia io ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny vakiteny, dia sinona fa ny faharetana. Mbola miverina eto ihany koa raha miresaka fivavahana isika, zay hoe faharetana zay. Io ny toetra takiny ny vavaka mba ho lasa fitoeran'Andriamanitra isika, zany hoe ho tabernakil'Andriamanitra tahaka ny Masiny Maria zay banjinintsika manokana ho isika amin'izao volany rozery izao. Raha sy manana faharetana isika dia sy andaitra eo amin'ny fiainansika tokoa ny vavaka. Ary io nefa nambara sika teo raha niresaka momba ny vakiteny voalohany sika, raha sy mivavaka i Moizy, raha sy manandratra tanana dia resy ny vahoaka. Ka raha izay koa raha sy mivavaka isika dia maro leo fakapanahy sy zavatra mifaomafao amin'ny fiainansika, dia lavo amin'ny fakapanahy reny sika, dia manjary tsy zarizary ny fiainansika, zany hoe sy ao anatin'ny fivavahana. Mila faharetana tokoa ny vavaka, ary io isika ny manambara fa finoana velona ny finoansika. Ka raha mivavaka isika dia inona ary mba mety ho vokatry ny andrandray isika raha mivavaka, dia ny evanjely no mamaly antsika, i Jesosy no mamaly antsika. Lazaiko aminareo fa omeny rariny aingana izy ireo, kanefa rehefa tonga ny zanak'olona moa mba hahita ny finoana ety ambony tany izy, ahazo ny rariny sy ny isiny sika zany raha eo anivosika tokoa Andriamanitra ry kristianina havana. Aokary atoky fa raha manana faharetana mivavaka isika dia ahazo vokasoa, satria ny sinona ny vokasoa fa Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Ary izay raha teo moa ny ampianariny Masindahapôly amin'ny Timote, ka ampianariny amintsika ihany koa. Izao no angatako aminao i Masindahapôly amin'ny Timote, ary angatany amintsika tsiraikiraiky avy eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay sara ny velona sy ny maty, ary noho ny andro atongavany sy anjakany, mitoria ny teny ary mahareta amin'izany na amin'ny fotoana na samy fotoana, manitsia, mananara, mampirosia, ampandeferana sy ampahaizana mandrakariva. Izay no anjaran'ny olon'Andriamanitra, izay no fiainany misionera io ambarany Masindahapôly amin'ny Timote io no anjara-piainantsika, ary izay no angatantsika fahasoavana amin'ny alalan'ny vavaka, ary ampaharetana no anaovansika an'izay vavaka zay. Na dia mety misy aza no manenjika asika, dia aoka atoky isika fa Andriamanitra no ao amintsika, ka izy no anatanteraka. Tadio ireny afatra nampianarin'Andriamanitra antsika, ka aoka isika ho vonina ampirisika, ananatra, anisy, ampandeferana eo amin'ny reo manodidina sika. Ry kristianina ava malala, aokary sika atoky mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra, fa izay miombona amin'Andriamanitra, izay miombona amin'izay famindrapon'Andriamanitra izay, dia iova ny fiainany, ary dia anana fiainana misy an'Andriamanitra isika, zany hoe fiainana misy fifankatiavana,
ao anatin'ny fahamarinana mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ikasaka mandrakariva ny soiombonana ary de zay no antenaintsika amin'izao famakivakentsika ny volana oktobra volana manokana ny missiona izao ary mampipitra atsika amin'izay taona ny missiona izay ka hatonga atsika tokoa anana finoana velona ny finoansika raha manompo isika velona ny finoansika raha manana faharetana atsika velona ny finoansika raha ao anatin'ny fivavahana tokoa zay fiainantsika izay ka tonga asika ho tena eglizy olona velona mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary dia manorina eglizy tranoben'Andriamanitra isika amin'izay ary dia ho tena ho génération mpanorina tokoa zay mamafy fanantenana amin'ireo mpiarabelona amintsika mamafy fiadanana ka atonga ny fiainantsika ho fiainana misy an'Andriamanitra fianakaviana eglizy kelin'Andriamanitra ka zary vavolombelona missionnaire tokoa eo amin'ny manodidina antsika aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy efitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.